Klasy toboko vavy vaotra ny lela mandray fitenenana amin'izao andro alahady mandrombo. 13 taona ny faneraserahanay sy Danibe. Tsy nisy roa-roam-pihavanana, tsy nisy fakazahoana tao anatina resaka antoko, fa niarahana dia ny resaka serasera sy ny fanaovan-gazety. Ka raisiko adidy lehibe amin'izao andro izao no mitondra an'izay fitenenana izay. Olon-kanto izy, arak'izay voalazan'ny daty tany am-piangonana, ny fahaizany maka sary, mampiresaka ny sary izay raisiny. Fa olony faneraserana ihany koa, fahalalana zava-baovao mitranga etsy sy eroa, vaovao izay afenina indraindray ary tsy hita ratsy eny anelakelan-trano na tena mety hoe any amin'ny toerana sarotra. Izay lalatsaina izay no tiako sarihana ny marina fa vitsy ny mpampahalala vaovao sy ny ankizy ateo aoriana. Lalatsaina tondrany Danibe hoe tsy akifendro, tsy akifendro, ary mialatsiny Dany fa tomany ako. Teny tamiko izy hoe raha lasa tsy andatsy-dranomaso fa olombelona mitafina sy rano tsy maintsy nanao azy zay tsy akifendro izay no agnatako amin'ny mahazoko be nitarika ny olo-lavitra mpanao gazety any amin'ny namana teorina mba hijoro ary hitandro hatrany an'izany lalatsato izany. Ny faharoa tiako tenenina dia tsy olony tia sehoseho Danibe. Rehefa niarak'izay nanangana ny Association Libre des Journalistes de Madagascar, izay fikambanana voalohany nahafahan'ny mpanao gazety nahita ny zavatra mitranga tany amin'ny fonjana, tany mora sy tany Nosy-Vilava. Fa rehefa lasa filohan'ny lavitra dia ozy izy hoe tandremo ry zandry, manomboka any amin'le Anna de Grand la zany, manomboka manao kravaty, manao hanina. Tsy olona tia sehoseho izy ary tsy mba nandray an'izany hoe zavatra ambadika sy anina zany. Rehefa misy fahasairana, reo ny fianakaviana, reo ny zanany, zay samyzay ihany ny fampitotandrika amin'ny teny hoe ina no atao. Ary tena tsy nisy zany hoe risoriso sy ny kolokolo zany tsy mba nisy tamin'io zoky izay apetraka antsika farany. Fampanantenana Dany mbola eto zay, mbola io ny daty, mbola io zoky be Norbert Andremorasady, filohan'ny club des doyens des journalistes, mbola reto zay, mbola atao hoe fa zokonjokony ihany fa ataoko angamba hoe mbola zokon'ny tanora hapita amin'ny mpanao gazety sy ny mpampahalalam-baovao izay lalatsaina noentiny laza mandria am-piadanana le tsy Dany. Zay ny avy amin'ny James Ramatro any an-tany veloma.